tena ve ianao indraindray hoe manaraka ny dion'ny Kristy tokoa ve aho na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Matsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa? Indro arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana. Dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa aza ompanasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pasteur Samuel Lala James. Ka manasa anao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ry mpiaino ajaina isany isika rehetra izay manaraka hatrany ity fandarana ity. Fifaliana ho mandrakariva ny miaraka amintsika indrindra ny arahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra. Anio ary dia nomena ny lohateny manokana indray ny dindinika irahantsika manaraka eto, izay manao hoe faminaniana mahatalanjona. Io lohahevitra io anefa dia zaraintsika anankiroa, ka ny tapany voalohany dia ny fomba ifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona, ary ny tapany faharoa kosa no tena andiniantsika ilay faminaniana mahatalanjona. Andeha apetratsika eo am-pelantan'Andriamanitra mandrakariva izao dindinika izao, ka andeha hiara hivavaka isika. Andriamanitra ray be fitiavana, ilay Andriamanitra pahary izao rehetra izao, ilay Andriamanitra mpifehy ny zavatra rehetra, mpandamina ny zavatra rehetra, tompo ny zavatra rehetra. Atolotra ianao ny saotra dera aja sy ny voninahitra ambony indrindra, satria mendrika anao izany. Hianatra ny teninao indray izahay, koa dia mangataka anao mba hanome anay ny fanahinao masina, hampisokatra ny sainay, hanomana ny fonay mba handray ny teninao. Dia mitahia ny mpiaino rehetra, satria tonoana sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy ny vavaka izany. Amen. Ry mpiaino zaina isany araka ny efa hitantsika tamin'ny lasa, dia zava-dehibe ny nahafantarantsika fa ny solon'ny sabata izay nataon'ny olombelona dia ny alahady. Tsy araka ny baikon'Andriamanitra izany, fa ny olombelona no nisafidy ary nanao izany ho lalàna. Tadiditsika ny dindinika nataontsika tamin'ny lasa fa ny empereur Constantin, izay solotena mpanjakana, niaraka tamin'ny papa Sylvestre, izay solotena ny fiangonana, no nametraka ho lalam-piangonana tsy maintsy ho tandreman'ny kristianina ny andro alahady, ho solon'ny sabata izay voalaza ao amin'ny didivolo. Mamperitreritra izany zavatra izany, ary dia nambarantsika tamin'ny lasa fa raha hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny maha-kristianina antsika, raha hanompo an'Andriamanitra velona ihany isika, ilay Andriamanitra pahary zao rehetra zao, dia ny izay ambaran'ny teniny no ilaintsika indrindra ny manaraka izany. Andeha hotoizantsika amin'ilay hoe ilay faminaniana mahatalanjona izany, izay namezantsika lohateny dindinintsika androany, kanefa dia hoy aho teoria am-piandohana hoe ho zaraina roa izy io, ka ny tapany voalohany izay hojerentsika androany dia ny amin'ny fomba ifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona. Zava-dehibe
misy manko lehibe malalisa ny afantarantsika fa Andriamanitra rehefa mifandray amin'ny olona izy dia manana fomba maro samihafa hanatanterahany an'izany. Ny fomba voalohany dia ny hoe fomba mivantana amin'ny alalan'ny zanany, amin'ny alalan'ny anjely, amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy ilay zanany lahatokana, amin'ny alalan'ny mpanompony, amin'ny alalan'ny olona tsotra, mety ho mpanjaka na mety ho mpaminany na mety ho mpiasa teo amin'ny firenena anankiray, mpitondra teo amin'ny firenena anankiray, izany no ampiasain'Andriamanitra. Azontsika lazaina fa izany fomban'Andriamanitra izany dia mba hahatakaratsika sy azahoantsika ny tiany ho lazaina dia mampiasa izany fomba izany izy. Betsaka ny toko sy andininy izay azontsika ampiasaina mba hanamafisana izany fanambarana izany. Ohatra raha miresaka ny amin'ny hoe Jesosy na ny fanahy masina na ny anjely na ny mpanompony dia hitantsika ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany ka ny andininy voalohany manao hoe ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba hasehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana ary naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'ny Jaona mpanompony. Hitantsika io zany mandininy zany amin'ny Apokalipsy toko voalohany andiny voalohany io fa voatanisa eo daholo ny fomba ampiasain'Andriamanitra hampitana ny hafatra amin'ny mpanompony, amin'ny taranak'olombelona, tiany ho fantatsika ny zavatra ho lazainy. Dia eto zany dia hoe Jesosy Kristy no ampiasainy voalohany izay nomen'Andriamanitra azy ny hafatra mba hasehony amin'ny mpanompony, mety ireo mpianatra izany na ireo apôstôly zany na ireo na evangelista tahaka ny Matteo, Marka, Luka, Jaona sy ny sisa sy ny sisa. Dia hita eto koa fa ny anjely naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'ny Jaona mpanompony. Jaona ilay olona izay mitondra ny hafatra. Andriamanitra ihany koa dia mety mampiasa amin'ny fomba ankolaka, amin'ny tsy mivantana zany, ka mety mampiasa ilay antsontsika hoe tandindona na famantarana na sary anohatra mba hampitana ny hafatra amintsika. Betsaka koa ny toko sy andininy izay azontsika anehoana an'izany. Ohatra raha te hilaza ny amin'i Jesosy dia mampiasa tandindony ny zanak'ondry. Hoy ny voalaza ao amin'ny Jaona toko voalohany ka ny andininy 7:20 hoe ino ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Jaona zany dia mampiasa ilay sary tandindona Jesosy ho toy ny zanak'ondry. Ohatra koa raha te aneo an'ny Satana, ny soratra masina dia mampiasa hoe sarina dragona, biby mahatsiravina. Amin'ny Apokalipsy toko 12 koa no ahitana an'izany hoe ary dia tezitra tamin'ny vehivavy ny dragona ka dia lasa nandeha hamondro io zanany sisa. Dragona no sary ampiasaina any Satana. Ary amin'ny toko sy andininy io dia miteny amin'ny hoe vehivavy ny soratra masina eo, izay entina ilazana koa ny vehivavy ho sarin'ny fiangonana. Rehefa mandray ny sarin'ny mpanambady ao amin'ny Efesiana 5 ny ten'Andriamanitra hoe ny
lehilahy no lohan'ny vavy, tahaka ny Kristy no lohan'ny fiangonana. Ny lehilahy zany de sary anehoana an Jesosy Kristy, moa ny vehivavy kosa de sary anehoana ny fiangonana. Tandindrona zany. Izay indrindra lay fomba anankiray am'ilay endrika hoe ankolaka na tsy mivantana zay itenenan'Andriamanitra amintsika olombelona dia amin'ny alalan'ny tandindrona, sary anohatra, famantarana, ary ireo ataontsika hoe symbole na signe na allusion amin'ny teny vahiny zany. Ireny zany leo fomba ampiasain'Andriamanitra mba hampitana hafatra amintsika. Mahafinaritra ny mandinika an'izany dia Pierre Maranisany fa ao amin'ny soratra masina dia be izy ireny ny ampiasan'Andriamanitra azy mba hampitana hafatra. Raha te hiresaka momba ny fahefana, ohatra ny soratra masina dia amin'ny alalan'ny biby anankiray na tandroka, hery, entiny ilazana ny hery ara-panjakana na hery ara-politika, dia mampiasa sarina biby na sarina tandroka ny soratra masina. Ny Baiboly dia ohariny amin'ny sabatra, tahaka ny sabatra maranitra roa lela ozy voalaza amin'ny bokin'ny Hebreo, ny tenin'Andriamanitra. Hitantsika amin'izany fa Andriamanitra dia mampiasa fomba maro samihafa hanehoana amintsika ny sitrapony. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7 aza dia lazaina mihitsy indray fa Andriamanitra dia mampita ny hafatra amintsika amin'ny alalan'ny fomba anankiroa zay mahazatra azy koa dia ny nofy sy ny fahitana. Ao amin'ny asan'ny apôstôly ozy aho teo toko 2:7 dia zao ny voalaza hoe ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo haminany, ary ny zatovinareo hahita fahitana, ary ny lahy antitrareo hanonofy. Eo zany dia misy fomba anankitelo samihafa zay ampiasain'Andriamanitra mba hampitana hafatra amin'ny taranak'olombelona. Dia izao ilay fahitana, ilay nofy, ilay hafaminaniana, reo zavatra telo reo dia ampiasain'Andriamanitra hampitana ny hafatra amintsika taranak'olombelona ihany koa. Mahafinaritra ny fanambarana izany, ary mety izaho sy ianao no ampiasain'Andriamanitra amin'izao andro farany izao mba hitondra hafatra, tsy hoe hafatra vaovao mifanipaka amin'izay lazain'ny tenin'Andriamanitra tsy akory, fa ny tenin'Andriamanitra izay efa nomena ireo mpaminany, mpanompo ny tany aloha, dia izaho sy ianao koa no mety ampiasainy mba hampita izany amin'ny manodidina antsika. Mety hiteny amintsika izy amin'ny alalan'ny nofy, mety haneho amintsika amin'ny alalan'ny fahitana, ary mety misy olona izay hilaza zavatra ho avy haminany. Zany mihitsy no voalaza eto hoe rehefa amen'Andriamanitra ny fanahiny, halatsany amin'ny nofo rehetra ozy izy, ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra, rehefa handatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho, ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo haminany, ny zatovinareo hahita fahitana, ary ny lahy antitrareo hanonofy. Ry avo malalisa ny
mahafinaritra izany fanambarana zany. Fa ny zavatra tadiavin'Andriamanitra rehefa mampita ny hafatra amintsika izy, ny tanjona ambony indrindra izay kendreny dia ny hahazahoantsika fiainana mandrakizay, hahafantarantsika ny sitrapony. Izany voalaza amin'ny Jaona 5:7-8 manao hoe: dinionareo ny soratra masina, ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara. Ny tanjon'Andriamanitra zany rehefa mampita hafatra amintsika izy dia ny ahatonga antsika hahafantatra ny sitrapony, dia izany fahafantarana ny sitrapony zany mitondra antsika ho akaiky ny bebe kokoa hatrany, satria tsy hitarika antsika ho any amin'ny fahaverezana mihitsy ny fandinihana ny soratra masina sy ny teniny, fa hitondra antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary izy ireny dia miresaka ny amin'ny famonjena planin'Andriamanitra mba hanavotany antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mino ary mpiaino malalisany fa mazava amintsika zany zay ny fomba ifandraisan'Andriamanitra amintsika dia amin'ny alalan'ny fomba mivantana mampiasa ny zanany lahy tokana izy Jesosy Kristy, na ny anjely, na ny mpanompony, na ny iraka zay ampiasainy, na amin'ny fomba tsy mivantana dia amin'ny alalan'ny fahitana, nofy, ny faminaniana, ary mampiasa sary amanohitra maro samihafa izy rehefa mampita n'izany hafatra izany, zay antsointsika hoe symbole, na image, na allusion, na signe maro samihafa, famantarana, na tandindrona, ireny rehetrarehetra ireny dia ny zavatra kendreny dia izao mba ho haintsika, ho fantatsika ny sitrapon'Andriamanitra, ary izany fahafantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra izany dia hitarika antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Hotahin'Andriamanitra anie izany dindinika izay nataontsika androany zany, ary manome toko fa mbola ho tohizantsika amin'ny manaraka ho jerentsika ilay tapany faharoa, dia ny amin'ny hoe ilay faminaniana mahatalanjona. Fa androany zany dia zava-dehibe ny nahafantarantsika ny amin'ireo fomba ifandraisan'Andriamanitra amintsika rehefa te hampita amintsika ny sitrapony izy, dia manana fomba maro samihafa ampitaina izany Andriamanitra. Andeha fehintsika ny dindinitsika androany ka andeha hivavaka isika. Sotranao sy Andriamanitra noho ny fotoana nomenao anay indray, nazahoanay nandinika teto ny fomba hifandraisanao aminay. Mitahia ny mpiaino rehetra mba hahatakatra tsara sy hahazava tsara aminay rehetra izany tianao ambara izany, satria ny tanjona kendrenao dia ny hahazahoanay rehetra ny fiainana mandrakizay. Dia mitahia ny mpiaino tsirairay mba hiaina amin'izany fiainana mandrakizay izany teny ankehitriny. Dia mamindra fory mamelany elokay satria tonoana amin'ny anaranao Jesosy ny vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry havana malalisany miaraka teto tao anatin'izay fotoana vitsivitsy izay. Ny tenin'Andriamanitra moa dia sakafo ho an'ny fanahintsika, ka dia engany hitondra herim-panahy antsika rehetra ny dindinika nataontsika teto, ka dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray. Veloma tompoko.
na raha inao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pasteur Samuel Lala James.